Romana 4:14 fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray nefa tsy mitovy asa zay rehetra momba ny tena de toy izany koa sika na de maro aza de tena iray amin'ny Kristy ary samy miara momba ny tena isika rehetra ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa sika araky ny fahasoavana zay nomena antsika zao na de ny fanomeza mitovy zao ihany azy zany de mbola misy fahasamihafana ny fatra-pahasoavana amin'ny olona samy hafa. Misy ny mpira mahay kokoa noho ny hafa, misy mahay miteny kokoa noho ny hafa, de misy olona mbola mahay mihoatra kely noho zay ataonao foana. Tsy mampanina azy atsaranao eo fa mety mbola misy olona manana fahasoavana mihoatra noho zany fa ny tsy ilaina ataontsika de ny mialina azy na koa ny tadavana zay anaovana tahaka azy ihany koa fa mila mitady zay tena mety amintsika sika. Marina hitanareo zao rehefa miezaka ny tsy ho hitan'ny olona sika hoe rehefa tsy manao zay ho hitan'ny olona sika na mifaninana amin'ny olona na manao zay tsy hisarana amin'ny olo-kafa tsy rarahin'Andriamanitra zany rehetra. Ny Baiboly milaza fa tsy mataitra azy ny toerana zay tazon'ny olona, tsy mataitra azy zay anaram-boninahitra ao. Ny rehetra mihevitra fa mila manana anaram-boninahitra. Hitanareo za zao nanomboka hoe Joyce ary mbola zany foana azy zao. Ny olona zao hiteny hoe tokony antsoina hoe Dr Meyer ve tokony antsoinao ve zay hoe Reverend Meyer. De hitanareo zany hoe tsy maninona. Za manana doctorat tsy nakany am-pianarana nakan'izany fa nazy zany tamin'ny tsara lavitra za manana efa eo amin'ny 3 na 4 zao diplôme d'honneur zany zao hoe manana dokotera amin'ny de dokotera amin'ity dokotera amin'ny zavatra hafa fa hitako matsikaiky zany sa hoana hoe zaka ndray amin'ny doktora amin'ny fahasoavana ka mba azo iantsony tena koa hoe Dr Meyer ara-dalàna afaka ny reverend bishop apôstôly hitanareo ninino tsy haiko aloha fa hitanareo za Josiany aza misaina ny tenanao mihoatra ny tokony ho izy de hitanareo za tsy manambany loatra reny titre reny fa tena anara-manakajy reny de azo avadika koa zay lazaiko zao fa tena ezaka na zava-fotsiny fa tena miazakazaka amin'ny anarana loatra sika ndrehetra samy te hopitarika daholo zao ahoana raha tsy manana ny fahasoavana ny hopitarika ianao. Hitanareo raha miezaka ianao zany hitarika zavatra nefa ianao vao ositra ho mpanaraka efa mamony tenanao ianao. Nao resaka kely momba azy de vetivety satria zahay tena nanantranga manokana fa nanana fahasoavana manokana koa zahay ny amin'izany tranga manokana zany hoe ny marina tena mahagaga izany satria tsy de tena mahita tranga tahaka ty loatra ianao matetika. Za no hita sy anarana za foana no mijoro eto ambony eto de evy mikopatana ery amin'ny sisiny ery tsy hoe matahotra ny hiakatreto izy akory miteny izy rehefa zoma maraina ny amin'ny fitiavana ny Amerika fa tsy zany ny antsoina azy amin'izay ataony tsy zany nitsapany nanosorana azy matetika manao zay voany eo raha ny marina efa niezaka nanaovana azy hiakatretia mba izary zay efa nimaniko fa izy hoe manao asa tsara koa noho zay ianao. Hitanareo zao tena mbola fanatretena koa zany mijery olo zany ianao de manao hoe ataovy ihany zany fa mbola manao tsara koa ianao mihoatra. Amen. Fa tany am-piandohana ny devolo nanao zay ho afany mbanimbany zany de tsaroko nisy pasteranay zay nanatona anay na mpianatra Baiboly tao an-tranonay tamin'izany de nijery an-devy izy nanao hoe rahalahy ianao no tokony hampianatra zao fianarana Baiboly zao fa tsy ny vadinao de nonody zay de nanandrany zany fa izao ny tranga de efa tsy nanan'ilay fahasoavana de za koa tsy nana fahasoavana ny anginy zany haiko fa sarotra aminareo nino zany fa de zany aloha le izy de idevy tany am-piandohana sarotra taminy ihany zany satria tena ivelan'ny mahazatra. Hitanareo rehefa misy zavatra miala mahazatra de tena manahirana antsika mihitsy koa ny miaina amin'izany fa tsy nahatrely zany de izy hoe hitanao zao haiko fa nisoran'Andriamanitra anao zao ianao ary tiako fantatra fotsiny hoe momba anao koa da evy manana fahasoavana
tahaka azy manana fahasoavana anao ny anjarako de manana ny fahasoavana anao ny anjarany de tsaroko nisy fotoana maro atramin'ny nanomboako nanao zao fampianarana zao efa fito amin'ny 3 taona lasa zay zao eno kely fa Dave de teo amin'io misy azo ifoana de niteny azy aho hoe tsy haiko aloha ny fomba fiaretanao zany satria raha za tsy manana fahasoavana anao zany ngamba hoe aho hoe Andriamanitro aleo mba tsy nitantara iny foana fa eniko inarivo zany afaka mba hovainao zava-baovao indray ve zany lasainao zany fa jereo izy tsy mba tahaka an'izany za miteny zavatra mitovy foana fa mbola miome foana koa izy de niteny ahy izy androany hoe tsy sarotra amiko zany hoy izy hoe tena mbola nina foana tena mahita fa mampime zany hoy izy hoe mipetraka eo de afaka mahatsapa izay afaka raisin'ny olona am'izany ka zay nataony Dave zany tsy hoe manaiky ahy izy fa manaiky ny fahasoavana zay nataon'Andriamanitra tato amiko de za manaiky azy hovadiko satria hitanareo zao didin'Andriamanitra ny am'izay metrahany fahasoavany de mbola firentranga mafinaritra afaka no azontsika eto an-tany tsy voatery tahaka zany ray zany fa mbola misy tranga mafinaritra firy afaka nanontsika eto an-tany raha afaka mahita ny toerana tokony isy azy daholo ny rehetra fa tsy manao zay faninanana amin'ny olona foana izany hoe zay manana olona zay miaraka aminay foana mpanadio zay manana olona zay mandeha mandam'ireny karazana fil reny za zao manana mpanampy amin'ny fitantanana Mike Shepard de ilay mpanampy ahy ety ambopilipitra ety izy zao efa pastera nandritra 5 taona de afaka ny mandesy mitory eny rehetreny izy fa manana fahasoavana izy fa hoy izy hoe ny azy zao de ny voalohany amin'ny larana faharoa tsy tena fa ve zany sady tena lehibe rehefa tiako hitsangana eto izy ka hoe laza zavatra miandry azy zany raha miteny azy hoe afaka madiovina ve rehetra zavatra rehetra de faly izy manao an'izany Dave mila makany amin'ny aéroport ny alatsinainy maraina mila tena miainga alobe de mangataka ny maik zay raha afaka ny tonga amin'ny 9 fefa maraina izy akany Dave eny ary tsisy olona fa ho avy any laza aminareo manandanja ny olona tahaka izany fa mbola misy olona hafa zay manambany ny tenany ihany satria hoe zao za zany le reny mijanonao an-trano za de mpanadio trano olona fotsiny za rery tsia zanak'Andriamanitra ianao ka raha mbola manao zay anjara men'Andriamanitra ataonao ianao de tena manandanja ianao izany de manao saratsiana zao ny amin'ny olona zay mipetraka eto zao arivo zao de mihevitra ianao hoe hitanao zao tena haiko mihitsy fa miezaka manao zavatra zay tsy ananako fahasoavana akory aho zao misy zany ve ianao zany mbola ohatrany andiny fafito raha fanompona amin'ny fiangonana de aoka ho amin'ny fanompona raha mpampianatra de aoka ho an'ny fampianarana de zany fa mila fantatsika ny fotoana eo amin'ny fiainatsika matetika sika voaositra ao amin'ny zavatra de mety misy fotoana koa Andriamanitra miteny hoe mandehana ianao mivoaka de ome olona hafa ty zany aloha tsy tena mahafinaritra sa ahoana hitanareo misy fotoana eo amin'ny fiainanao de voaositra hiteny amin'ny zanakao zay tokony ataony foana ianao fa ho avy koa ny fotoana zay ilaina melanao zany ka tsy hitenenanao tsony zay tokony ataony fa tsy hoe raha ray aman-dreny miteraka ianao de midika zany fa tsy maintsy hiteny azy zay tokony ataony amin'ny fiainany manontolo marina izao misy olona ato zao zay tena mila mandre zany Romana 7:20 Jaona 7:20 nareo re olona tena manao zay andehanako endrehetreny mihitsy na de zay tsy nomaniko azy nareo ve mahalala fa afaka maka zavatra avy amin'ny mpampianatra avy amin'ny finoanao ianao zany matetika ny mahatonga ame farany fitenenana zavatra zay tsy nomaniko lazaina akory fa zay nomaniko lazaina de mbola eo amin'ny taratasy ihany eny ary zao aingana Jaona mpanao batisa de lehilahy maherin'Andriamanitra nanana laza mahery izy de nanao batisa ho an'olona ho an'ny fibebana foana izy de ao amin'ny Jaona 7:20 voalaza hoe ary Jaona koa nanao batisa tao ainy na akaiky ny Salema satria nisy loharano maro tao de nakany ny olona ka nataony batisa fa tsy mbola natao tranomaiziny Jaona
ary nisy ny fandiran'ny mpianatry jaona tamin'ny jiosy anankiray ny amin'ny fanadiovana ary tonga tany amin'ny jaona ny mpianaka nanao tamin'ny hoe rabio lay olona tany aminao tany andafiny jordana zay nambaranao indro manao batisy izy ary ny olona rehetra manatona azy eo izy zany miresaka an' jesosy tahaka ny hoe jereo ange fa tena lasa nokafa ny mpanaraka anao e tena efa manana mpifaninana ianao any velan-tanàna any nareo hoe mihevitra fa tsy misy zany any am'ireny mpitoro-tenindreny tena misy zany atraizany be ny fivorianao firy nisan'ny olona ao zay daholo ny tao hitanareo tona maro lasy zay andriamanitra nampijalona tsy anisa zavatra tsony zany hoe tena tsaloko tona maro avy mivoaka ny fivoriana zay firy nisandreny olo reny fa tsy mantany zany tsony ah fa tsy zany no ilay nataontsika mila manana fo mitovy sika na firy isany eo ary tsy voatery faninana izany foana koa za tsy miteny hoe diso zany manisa zavatra fa tsy zany no nilaina nataoko ka zao nanamaly hoe tiako hitanao ty satria tena ho tsara ho anareo ty andiny fa 7 zao nanamaly ka nanao hoe tsy misy olona mahay mandray inona inona na iny raha tsy nomena azy avy any an-danitra zany ny olona iray tokony onona ka raisy ny fanomezam-pahasoavana avy any an-danitra fa any ihany no misy an'izany zao afaka milaza zavatra aminareo ave za tena mpampianatra baiboly tsara za koa mpitarika tsara fa mety ho tena mpitandrina ratsy ah hoinao hoe tena hitako mitovy amin'ny pasterako zany ianao zao hitanareo zao mety ho mpampianatra anao a fa tsy tianao mpanolotsaina zany raha tsy hoe tonga de tianao voavoatra agny nangany olanao fa zao no mampime mba hainareo tamin'iza vao nanomboka zao voalohany nanolotsaina olona foana de tia koa zany zao ny hevitry zany de isaky ny mihetsika misy olona mampanao azy zany foana hoe manamany zany de toy ny tsara taminao ny ala rehefa nisy olo-kafa koa zany fahasoavana zay nananako taloha fa tsy nananako tsony zao jereo tena nangina be rehefa nilaza hoe tena ho pastera ratsy a zao mila samy laza zany sika rehefa hita fa tsy tsara am'izay tsy mahatsara atsika eo tsy mahamenatra ny milaza hoe za tsy mahay an'ity ndrehetra mieritreritra daholo hoe tena mpitarika mahay fa tsy ndrehetra no mpitarika mahay tsy ndrehetra no tena mpandamina daholo tsy ndrehetra ny tena mpanetan'olona mahay fa mila hitatsika zay tena haitsika de mijanona am'izany sika ny sasany mety ho mpitarika ny 5 na koa 10 na 50 ny sasany 100 ny sasany mety ho mahazaka fiangonana sasany mety ho tanàna sasany mety firenena sasany ny olona rehetra tsy mahay zany daholo ny rehetra de tsy mila mijery ny olo-kafy sika mba anaovan'izay hitoviana aminy ary farany midira am'izay nanantsika fahasoavana de mijanona ao ndray mandeha ihany sika angeny mandalo eto amin'ny fiainana de mila mankafiana zany ka raha mijery eto ambany eto ianao zaona zany de tena nilaza ny am' jesosy izy tsy maintsy mitombo ary za tsy maintsy mihena wow jereo mila mamadika zavatra zay efa nataoko foana taloha ary magaga zany hitanareo nakaray tamin'ny fampianarako zao zareo de novainy fotsiny anarany satria izy mihevitra fa zay azony eo de hoy aho hoe zaza tsy mbola nampianatra zany tena zany ka anao zany za tsy niantso azy tahaka zany everitsika hoe tsara koa izy am'izany fa tany am-piandohana de nanao fitadiana kely any aza vera fampianarako nenenenenene azonareo nahoana ary manana departemanta marketina raha tsy mamela azy anao mivaritra akory aizo nahoana ny manao departemanta media raha tsy mamela azy anao zany akory avy eo za tsy mila mandeha zany de manary lanjeny de mangataka ny zavatra rehetra araky ny laiko raha tsy ho vitako akory ny zavatra ny dadaviko misy fahasamihafanany hoe mampiasa sy ny mitarika babetsaka ny olona tsy tena teo mpitarika teo mpampiasa fotsiny izy misy fomba roa afaka hiainanao
na ianao iaina amin'ny herin'ny tenanao na amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Galatiana 4:4-5. Fa voasoratra hoe Abrahama nanana zanaka roalahy, ny anankiray tamin'ny andevavy ary ny anankiray tamin'ny tsy andevo. Kanefa ilay tamin'ny andevavy dia nateraka araka ny nofo, fa ilay tamin'ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin'ny teny fikasana. Zao, raha tena mahalala Baiboly tsara ianao, fa mety misy olona mbola tsy mahalala eto ary tsy maninona zany. Abrahama zany tsy nanan-janaka. Abrahama sy Sara, ny marina ny anarany taloha dia Abrahama Sarai. Ny vain'Andriamanitra ny anarany no Abrahama sy Sara, satria ny dikan'ny anarana dia mbola tena mitombona kokoa tamin'izany, mihoatra ny antsika amin'izao. Fa tsy nanan-janaka izy ireo, dia tena naniry ny hiteraka zaza izy, hoy izy hoe za tsy isy mpandova. Ka nampanantena azy Andriamanitra fa tena hiteraka zaza avy amin'ny tenany tokoa izy, na izany aza nisy olana tamin'izany. Abrahama zany efa tany amin'ny 100 taona tany ary Sara 70 taona, ary raha mahitsy tsara zany ny vavy zany efa nitsahajaza ary ny lahy kosa efa nalemy. Raha ny natiora aloha zany dia tsy ahazo zaza tsony izy ireo. Fa hoe Andriamanitra tena hiteraka zaza avy amin'ny nofonao mihitsy ianao. Zao, taona maro ny lasa fa tsy nitranga ihany zany. Dia eo amin'izay ilay ananantsika olana sa ahoana? Andriamanitra nampanantena antsika dia taona maro ny efa lasa dia mbola tsy misy ninina mitranga ihany, fa dia manao ny drafitra tsika amin'izay isika. Haiko hoe ahoana no mety anaovan'Andriamanitra zany. Tena tiako raha mba nanana fotoana hitondrananareo amin'izany rehetra zany, afaka mijery Genesis 10 nareo. Andao jerena mivetivety ary io misy fotoana ihany. Genesis 10:1, rehefa afaka zany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama, zaho no ampinganao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Ary hoy Abrahama, Jehovah tompo, inona no menao hafa? Zaho mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka, ary ny ho tompon'ny fananako dia ilay Eliezera avy any Damaskosy. Ary koa Abrahama, indro za tsy no menao farahandimby, ka indro ny anankiray amin'ny ato antranoko no andova, ary indro ny teny Jehovah tonga taminy hoe tsy andova anao zany, fa izay aterakao dia izy no andova anao. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe jereo ange ny lanitra ka isao ny kitany e. Dia izao ny valiten'ny Abrahama, nino an'ny Jehovah. Ka dia nisainy famarinana zany, nijoro tsara tamin'izany izy. Ny valiny tokana andradrain'Andriamanitra ny amin'ny teny fikasany dia hoe mino ah, mino ah. Dia aza mandreraka ny sainao ny amin'ny tsy mampitombona ny trangan zavatra misy eo aminao. Tena tsy nitombona tamin'ny natiora nisy azy ireo ny fananana anaka, tsy nitombona mihitsy aloha zany, fa izay tsy hain'ny olona atao dia hain'Andriamanitra atao. Araintsika rehetra amin'ny fomba samihafa zany, fa haiko koa fa isaky nijoro ah, zany hoe nipetraka tetsy ah dia nijery re olona mahafinaritra rehetra eto, dia ny saina hoe tena tsy mitombona mihitsy zao. Maninona reto olona reto mbola tonga miaino afoana? Hainareo nahoana? Satria miaraka amin'Andriamanitra mitombona daholo ny rehetra, miaraka aminy mitombona daholo ny rehetra. Ka i Abrahama nino an'Andriamanitra. Hitanareo, raha tokony laza hoe nahoana Andriamanitra, nahoana roviana Andriamanitra, roviana ahoana ary nanaovana zany, dia manombola laza hoe mino ah, zaho. Genesis 4:1. Ary Sarai vadin'i Abrahama tsy mba niteraka taminy, taona maro lasa, mbola tsy nisy zaza ihany. Ka dia nahita hevitra tsara amin'izay izy. Ary izy nanana mpanompo vavy Ejipsiana Agara no anarany. Ary hoy Sara tamin'ny Abrahama, indro efa tsy nanome zanaka Jehovah, masiny ianao mivadia amin'ny mpanompo vaviko, angamba azo zaza aminy ah. Dia nekeny Abrahama ny tenin'ny Sarai. Tsy fotoana tsara inona ny vadinao zany. Firy aminareo manaiky fa na dia ny olona tsy ampisaina aza, tsy hanome ny vadiny ho an'olon-kafa zany. Ka io aloha dia tena tantara tsara raha tena vakianao daholo.
ka de ny rana izy de bevoka de nananjanaka ilay vehivavy de nanomboka nanamavo any Sara. Zao bevoka fa ianao tsy zany na zay mety ho lasainy teo. Ny faefatra de nivady tamin'ny Agary izy ka nanananaka raha vehivavy ary efa hitany fa efa nanananaka izy de nataony toy ny tsinotsinona ny tombo vaviny. De hoy Sarai tamin'ny Abrahama de tena tiako ty. Anody anao anie ny fahoriako de izay miatra amiko ny amin'ny adosoana izay nataoko. Marina efa manakorotana ve anao efa nandeha tamin'ny asan'ova ianao de nanao korotana be de manimby zany any amin'ny olo-kafa andray. Raha foezina zany teraka ny Ismaely izy ny anarany midika hoe olon'ny ady. Zany zao de afaingantsika izany eto. Rehefa miditra amin'izay asa nataonao ianao tsy maintsy lasa ady foana zany ady. Fa eo ihany koa Andriamanitra nanatanteraka ny teniny. Hitako hoe mety ho ela ihany izany angamba mihoatra noho izay niverina raha toa ka mba niala amin'ny Ismaela ihany ry zareo. Fanteraka ihany izy avy eo ny zanaky ny teny fikasana. Ny anarany de Isaka ary ny anarany Saka de hoe fiomehezana. Raha te hakafy ny lalany ianao de mila miandry ny teny fikasan'Andriamanitra ianao fa antsiro ny asan'ny nofo satria raha te azo fiomehezana sy afaliana ianao de mila mianatra ny mipetraka ianao de mijery an'Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny fahasoavany. Raha te hanana ady eny foana ianao de mandehana de ataovy ny ataonao. Amen. Zao tena makafy izao ataoko zao. Zany hoe tena tiako zao. Zany zao. Tena reraka raha ny vatako. Fa rehefa manao zay ataoko amin'izao tena ao amin'izay ilaiko mihitsy za mihitsy no mety amin'ny fiainako. Ary tena mety amin'ny ao an-trano zany zao. Ka na je reraka aza ny vatako aloha efa nanao zao anarivony haiko hoe inona no ataoko hiverenana sy velomako. Manana 2 andro iomanako ny amin'ny teleny talata sy ny larobia ka haiko izay ataoko mba atanjahako indray. Fa raha ny atao anatiko zao tena mahatsiaro velona, tena mahatsiaro feno herim-po, tena mahatsiaro feno fitiavana. Ainareo ianahoana satria tena mahakasika olona sika androany. Ny olona zao de efa nafana. Ny vady daholo zao ny fatorana. Ary ankafian'Andriamanitra mihoatra ny talondray ianareo de afaka mankafy ny fiainanareo koa nareo. Ny ilaina ataonareo de miala amin'ny lalanareo de mamela an'Andriamanitra ho izy. Fa afaka miala amin'ny lalanao ve ianao de mamela azy ho Andriamanitra. Amen. Fa tsy amikery na ampahatanjahana fa amin'ny fanahiky irery ihany. Hoy Jehovah tompony maro.